Lafy vaovao tanteraka kosa indray ny ao tamin'ny ministra ny tontolo iainana ny maraina teo ny tale général vaovao ny USAID izay sampandrara amerikanina misahana ny fampandrosoana ny mety ho endriky ny fiarah-miasan'ny rotonta no isan'ny nibahatoerana tao anatin'izay fifampiresana izay. Fitsidiana ara-pomba fanajana no nataon'ny sampandrara amerikanina misahana ny fampandrosoana ny USAID tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana androany maraina teny Tsahavola. Ny fijerena ny fomba fiara-miasa eo amin'ny rotonta indrindra eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny tena ny masona raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Antelme Raparany ministra ny tontolo iainana. Tao aorian'ny fionana dia nanamafy ramatoa Suzanne Fawil tale généralin'ny USAID Madagasikara fa maro ny resaka amin'ny fampitiniana ary izy ny famelabelarana manokana tao amin'ny mpanao gazety entina nanazavana ny fiara-miasan'ny USAID sy ny fitondrana malagasy. Ho an'ny ministra ny tontolo iainana kosa dia ny fivorian'ny tompon'andraikitra Amerikanina sy Afrikanina izay atao atsy Washington no nasiany teny. Arak'izany ihany koa dia nasiana resaka ny fomba fiara-miasan'ny rotonta eo amin'ny resaka fiovaovan'ny toetrandro. Ny fiara-miasa dia amin'ny presque makasika ny politika akapoben'ny ministera zany tafiditra tao amin'izany ny politika momba ny ady amin'ny fandringanana ny ala sy ny politika momba ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny politika momba ny fambolekazo. Fanapatsahivy ministra ny tontolo iainana ihany koa ny resaka mahakasika andia ny tany Genève renivohitra Suisse ny 12 volana Jolay lasa teo. Andrasana ny fankatoavana farany avy amin'ny CITES momba ny Madagasikara momba ny raharaha andramena. Ny eritreretinay zany dia amin'io Desambra io ny finalisation les négociations. Ary tsara marina fa tsy négociation mikasika ny bois de rose ihany natao tany à Genève fa tao ihany koa ny makasika ny crocodile. Ny crocodile zay efa nisy négociation taloha fa finalisation zany no natao farany teo dia nazahoana ny nazahoantsika ny résultat teo farany teo zany dia nazahoantsika ny quota ho azo ondrana eto Madagasikara. Ohatran'izay koa zany mikasika ny tia bois précieux Madagasikara tia ny négociation internationale zany tsy vitana zavatra hoe indray mandeha fa tsy maintsy processus le izy mifanakalo hevitra dia mifandresy lahatra dia ny olona reseny lahatra miteny hoe zahay mba miangavy anareo anao an'ity dia zahay koa manao hoe zao nefa vitanay dia eritreretina zany hoe amin'io Desambra io ny farany négociation farany mikasika ny déblocage ny situation ny bois précieux eto Madagasikara. Mariana fa anisan'ny nanoana ny Madagasikara ny Amerikanina tany Genève eo amin'ny fanatanterahana amin'ny paikady entina marotana ireo andramena na ondrana tsokosoko.